Falimeraba-tsika tserery avin-drehitra dia talata fa 5 volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra hatrantsika fanomena izao fotoana manokana izao indray fa atsika mandray ny ten'Andriamanitra eto. Sotrana ihany koa izay mandroso manaraka mandrakariva an'izany eto aririna mba hitombo fifaliana mitombo fanantenanana isika. Alohan'ny terantsika ny mofinainan'io dia vavakisika. Ianay tsara andezan-danitro mbola fempisaoranao izahay ny amin'ny tombonandro omenao anay. Misaotra ihany koa miaina ankonana tsirairay avy. Misaotra anao efa mitondra ny valim-bavaka eo aminay ihany koa. Misaotra miasa eo anivon'ny fiainanay iray-panahy. Misaotra ihany koa satria tsy mba mandao anay na mamela anay ho irery ianao fa mamoaka zava-tsoa amin'ny tokantrano tsirairay avy. Mety zary hiteny manoloana anay eto anio aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe miomana hiatrika fizahant-toetra. Alaina amin'ny Efesiana 4:4-10 sy ny 5:10 manao hoe mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy ampitomboelombelon'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Amen. Takian'Andriamanitra amin'ny olon'ny rehetra ny hanatsara ny fahaiza-manao nomeny azy ireo. Tokony ampitomboina arak'izay azo atao ny taranja sy ny famendrehan'ny saina amin'ny alalan'ny fisaintsainana ireo fahamarinana ara-panahy. Raha avela ho feno zavatra tsisy dikany sy ho feno fiahiahiana manko izao fiainantsika izao, ny saina ka dia lasa osa, lasa tia zava-poana ary tsy ampy herim-panahy araka ny lalam-pianana izay tsy azo ovana. Eo anoloantsika ny andro hizahan-toetra, ny fanahintsika ary tsy ahajoro amin'ireo andro mahory ireo isika izay malemy finoana. Tokony ho dinitsika noho izany ampitandremana ireo fahamarinana-dehibe ao amin'ny Baiboly ary ilaintsika ny aoriana any mantsy ny fahalalana tsara ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Ho hitantsika mazava ny andraikitsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fandinihana azy ary ahazo hery isika hiatrehana ny andron'ny fakapanahy sy ny fizahant-toetra ho tehirizin'ny herin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana izay olona manana fiainana mifamatotra amin'ny Kristy. Aoka isika hifantoka kokoa amin'ny zava-panahy ary ampihena ny fahalianantsika amin'ny zavatry ny tany. Raha mandeha araka izany ireo mpampianatra aty an'izao tontolo izao dia mety anjara hifankazatra amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny hifankazaran'izy ireo ankehitriny amin'ny raharan'izao tontolo izao. Fa io manko ny tenin'Andriamanitra hoe dinio izy ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hananareo fiainana mandrakizay ary ireny manambara. Takina amintsika kristianina ny azoto andinika ny soratra masina sy hamakim-betsaka ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mampidi-doza ny ain'ny kristianina sy ny toetrany ny finiavany tsy te halalany amin'izany, manajamba ny saina sy manimba ny hery izay mendrika indrindra izany. Io no mampisavorivory ny fiainantsika. Mila mahatakatra ny tenin'Andriamanitra isika vahoakany. Mila manana fahalalana antsipireny momba n'ireo foto-kevitry ny fahamarinana izay nambara izay hanomanana antsika ho amin'izay hitranga eto an-tany sy haro antsika tsy ampitomboelobelon'ny rivotry ny fampianarana samihafa izay hita manerana an'izao tontolo izao fa mba ahafahantsika mitoetra ho tsara fototra ny amin'ny fahamarinan'i Kristy. Vavakisika, iranay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa manome toromarika anay mandrakariva dia mangataka aminao izahay mba hajoronao mandrakariva haharitra hatramin'ny farany ho tsara fototra ihany koa ny amin'ny fahamarinanao ka na dia manao ahoana aza ny rivotra entin'izao fiainana izao izay kosa hatoky hatramin'ny farany ny fahamarinana rehetra avy aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen.